fialana anatin'ny fantrana mbola lavitry ny afy ny kitay raha izao fitantanana ny Madagasikara izao hoy ny PMA. Ny fahatongavan-tsaina ny mpitondra sy ny entina no hany vahaolana. Fiatrehana ny anoanana mila mifampidinika ny samy manam-pahaizana hoy Gérard Andrialemrovason. Nahiditra amponja vonjomaika eny an-tanimoro i Jean-Luc Randriamihoatra taoriny ny fiakaran'ny fampanoavana ny alatsinainy ny 9 janoary lasa teo. Voampanga oniditra ny sokosoko tao amin'ny trano kalan'ny Seny. Izay nanovan'ny voka-pifidianana nampandretsy ny kandidara Valomanana Toditra eto Antananarivo ny andro ny sabotsy 2 Desambra 2024 teo. Ampitsona nambarany Seny ny voka-pifidianana vonjomaika i Jean-Luc Randriamihoatra araka ny fanazavany tony ampampanolalalana ara-kotonenana rindrana valona. Sazy antranomaizina atramy 5 taona lamandy atramin'ny 10 tapitrisa ariary no mety hosetry ny eloka toy izao raha ny fanazavana. Nanamafy anefa ny solombavam-bahoaka no sady sekretera jeneraly ny Antoko-Timo Marina Randriamasinoro fa tsy nisy ny pirate izany ny trano kalan'ny Seny. Mafisika eto tsy nisy ny pirate izany ny sitin'ny Seny. Ny antony manino zay ny tena hoe tsisy ny pirate ny sitin'ny Seny. Iny ihany izy dia efa afaka nanidy an'ilay site ary mbola afaka nanao modification tao anatin'iny site iny satria jereo fa tsisy etsony zao ao anatin'io sitin'ny Seny io nanomboka tamin'iny fotoana iny reny listana ordonnance reny. Dikan'izay izy ihany namoaka an'iny vokatra iny zany ary mafisiko zay fa tsy nisy ny pirate zany le izy. Ny faharoa tao aorianan'iny no nisamborana ny Jean-Luc ary nitazomana azy teny amin'ny gendarmerie ary niakatra parquet moa izy omaly dia nivadika MD izy ankehitriny. Za zany eto manamafy fa tamin'ny voalohany izy tsy nisy mpitory fa taty aoriana izy lasa ny Seny no nitory azy ary mafisiko no hoe Seny tokony hotoriana no lasa mitory ankehitriny satria ny Seny iny tena mitondra ny fanakorotana teto amin'ny firenena ary indrindra ny fampiasana n'iny ordonnance iny dia izy tokony hotoriana indray zany zao no manjary mitory ary mahazo rariny izy mampiditra ny Jean-Luc ety Tanimora moa zany MD. Aminay resaka fanaovana tsindrajolena reny nahazo an'i Jean-Luc reny zay efa nanao antso satria raha hita tamin'ny fitsarana omaly dia tsy manana kapasité akory ny mpitsara tena hitsara marina hoe nanao piratage sa tsy nanao piratage n'iny sitin'ny Seny iny i Jean-Luc. Mahatonga anay miteny an'izany satria resaka information accès au public no nampiasain'ny Jean-Luc fa tsy tafiditra tany anaty paramétrage na resaka modification mihitsy izy ary ny olona rehetra afaka niditra tao anatin'io site io nanao an'izay consultation zay mijery ny information zay tianao rehetra ao. Nisy fangatana nataon'ny voapanga nandritra ny fakanambavany azy saingy tsy nisy sananao izany na ireo mpitsara azy raha ny fanazavana atrandy. Misy antony ihany koa mahatonga Seny tsy sananao fitsiriana na audit io tranon-kala io fa tsy atao hoe endrikendrika sy tondromolotra fotsiny ihany ho iatrany Irina Randriamasinoro. Ary tamin'ny fotoana omaly dia mbola niantso ary rehefa niantso an'izay hatry ny ela i Jean-Luc hoe ameo ordinateur zahay idémontrenay fa public ty site ty fa tsy resaka mila login na mila mot de passe ahafahana mitsofoka ao fa hatramin'ny mpitsara omaly dia tsy nampiasa an'izay ordinateur zay. Efa fangatahana hatreny amin'ny gendarme ny ahafahana manao an'izay idémontrena hoe tsy misy fanamelohana tokony atao amin'ny Jean-Luc kanefa ny moa zany tsy nisy sana miseho an'izay ordinateur zay ary natao fitsarana ary tsy sana mioaka an'izay dia voaka fotsiny didy rehefa aveo hoe MD Jean-Luc zany. Ny tiana ho amafisina nefa ao anatin'le izy dia efa nanao antso zay hoe tsy tokony amin'ny alalana mpitsara zay tsy mahalala ny resaka informatika fa adevitra informatika fotsiny no anagadrana na amelohana ny Jean-Luc fa zay efa nanao antso hoe raha tena fantatry ny Seny fa NDB ny firenena ny information tazominy raha nisy ny pirate ny sitiny dia tokony nampiantso auditeur avy hatrany izy mba misy expert zany ary nampinody ary tokony mandefa audit mijery an'io sitiny Seny io hoe nisy ny pirate tokoa ve dia mba rapport d'audit amin'izay ny resahana hoe nisy ny pirate le izy dia tracena iza no pirate azy satria tokony ho hitan'ny auditeur zany fa tsy amin'ny alalana hoe fitoriana fotsiny dia tiana ho aletika Jean-Luc dia tiana ho aletika izy. Raha izao zava-misy
dia mampanafa tsy misy azo antoka avokoa izany ny vokatra ara-pifidianana rehetra na voaka ny seny hatramin'izay satria na olon-tsotra aza izany afaka manova sy miditra ao amin'ny tranokalan'ny seny io ho iatrany ny fanamafisana. Raha ohatra ka mbola lazaina fa piratazina site no nitazomana Jean-Louis, ny antony de tsotra. Io a site io zany ary io a logiciel io a ny ankinan'ny ny NDB ny firenena satria amin'ny alalan'io site io a no amoahana hoe reto indray ny olom-bo fidy vaovao na hatramina filoham-pirenena hoe tia no lany filoham-pirenena zany mivoaka ao anatin'io site io. Reto a ny solombavam-bahoaka mivoaka ao anatin'io site io. Reto ny ben'ny tanàna. Ka raha ohatra ka mahasamitenana sy ny fa piratena olon-tsotra kely anankiray ary ny sitiny a dia tena tsy maro toerana daholo zany ny olom-bo fidy rehetra ny karakarain'io seny io satria ahoana no eritreretin'ny sainao hoe olon-tsotra ery a dia ho tafiditra hanova voka-pifidiananao a dika zany tsy marina daholo zany reny voka-pifidianana voaka ny sitiny seny ireny satria izy tena tsy mahafehy an'ilay site a tsy sécurisé kory na information mivoaka ao. Dia izay zany eto a mbola manao a opposition zany zay amin'ny démarche ataonay aloha mahakasika ny Jean-Louis ary mbola ho hitantsika moa hoe hatraiza ny fahefan'ny fitsarana sy ny fahaleovan-tenany mahakasika ny resaka raharaha Jean-Louis io fa io tsy mijanona amin'ny resaka hoe AMD izy dia vita teo ilay tantara kory. Tsy Jean-Louis mihitsy no namadika n'iny zavatra tao anatin'ny seny iny fa ny seny ihany sy izy zareo tao ihany nanao an'iny profo rehefa nivoaka iny ny publien'ny olona rehetra nikatona avy hatrany ny sitiny seny tsisy tafiditra tao. Raha olona ty ivelany no ny pirate ka nampiditra information tao dia tsy tokony tafaverina tao ntsony ny seny. Atreto dia mbola tsy misy profo mazava milaza fa tena niditra tao amin'ny tranokalan'ny seny tokoa ny voapanga ho iatrany ny fanamafisana. Tsy hisy ady hevitra mitranga momba ity raharaha ity eto raha tena misy izany fa resaka politika io hoy kosa isiteny Randraina Soloniaiko. Mionona tompoko zahay raha mamoaka profo seny androany hoe nisy ny pirate hatramin'ny androany tsisy zay profo zay fa fahitanay azy resaka politika ray zay. Faharoa raha mamoaka akory zareo satria zay nyteneny zareo tao resaka information raha tsy resaka raha nisy information tsy tokony mivoaka ka nivoaka teo hoe tao amin'ny seny fa information tao amin'ny site rehetra azo visitevany vahoaka malagasy rehetra na tsy malagasy ary zay no anenjehana azy. Ka raha zavatra anankiroa reo ty misy zavatra tsy tokony mivoaka ty nefa nivoaka zavatra fa navoaka zareo teo no nivoaka fa resaka politika le izy. Ankoatran'i Jean-Louis dia nosamborana ny 3 Desambra lasa teo ary mbola voatazona eny amin'ny isam-pandrarany cybercriminalité eny amin'ny toby ratsy mandrava ihany koa ny zanany Faralahy Randrea mihoatra tiny na miarana. Tsy fantatra reto ny tena antony hitazomana azy eny raha ny fitaraina ny fianakaviana. Toy izao no zava-misy eny an-tanimbary amin'izao na dia niezaka ny asa namadika bainga aza ny tantsa satria fotoam-pambolena izao tsy vita ny fanitsana satria maina ny tany. Nisy ihany ireo nanararoatra nanetsa nandritra ny fitsina rotsakorana kely saingy manina ny vary voketsa. Manerana any Madagasikara izao favoazana ho an'ny fambolena izao ka nampitombona ny tenin'ny fikambanam-be ny eveka fa ifampihana neto ny samy malagasy amin'ny farany. Tsy vao androany no nisy aintany tahaka izao teto amintsika fa efa hatramin'ny andron'ny repoblika voalohany dia ny fitondrana tsiranana saingy na niatrika izany ireo mpitondra ny fandimby rehetra hoy ny tale teo anivo ny fiadidinan'ny repoblika nandritra ny fitondrana Amiral Ratsiraka raha nijoro vavolombelona momba izany androany. Philibert Siranany nanao ny marifari ao Manakara nambolena varangoda be dia hoe Philibert Siranana hoe raha maina moa ny tany inona ny créé microclimat eto Manakara eto dia namboly palmia huile izy dia namboly café be de be izy ao amin'ny Manakara ao zany mba hanaovana microclimat azo na mamboly vary be de be misy eo marifari ao Manakara ao. Zay mahatonga ny Monseigneur Benjamin Marson miteny hoe ny diocèse ny farafanganana izy ka diocèse verte satria misy an'izay zavatra zay. Dia i Didier Ratsiraka ta théoriana ny Philibert Siranana mbola nanoy zay hevitry Philibert Siranana zay nanaovana opération Audace Manakara mba
maritana sara ny fambolem-bary a tao maro fary tao dikan'izany zany a ny mpitondra ny fanesy teo aloha teo a efa nahafantatra daholo ary nasafa isy ny ahitany a ary efa nitady vahaolana raisiko faharoany nanaovan'ny Filbertsanana ny Somalaka zay mandeha ritrana rano tao amin'ny château d'eau ny Somalaka io de taminay didirasirako hoe ahoana ny atao fa tsy misy finoana rano io za moa tam'izany Prosper Dulfet de i Bomba Diasfer niaraka tamiko nanao an'le izy de hoy Prosper Dulfet aza mbola misika aloha sika fa aleo fatarana inona no nanaovan'ny Filbertsanana ty de ondrano ngeda be ty katra eto am'ty toerana ty katra izy ty katra misy zehatra afaka midina hamena rano an'io a avy any amy reny rano didy inona menona an'io anio de vovozy ny volovary olona tao Ambatondrazaka tam'izao satria ny fokon'olona misy nanampy anay nanao an'iny kanalda amenoana rano an'iny Sinibe ny Ambatondrazaka iny hitanao am'izany efa ela be zany ny kirakirany vahoaka ny mpitondra malagasy an'io ahitany io sy hoanoanana io taona vitsilasy izay dia nisy petrakevitra ireo manampahaizana vahiny any ivelany nilaza fa isan'ny hoanana mahery vaika hitrangeto Madagasikara amin'ny taona 2024 raha ny zava-misy anefa dia amin'ity taona ity no iseho izany fa tsy aharitra afaka rotaony ho iatrany ny fanazavana ny mahagaga hoy Gérard Andrea Elmirovason dia ny fahasahiny sasany mandraona ny vahoaka malona izao zava-misy atrehana eto amin'ny firenena izao ho tonga ny fampihinana eto sika dikan'izany isy émeute de la faim na isy guerre civile de la famine eto Madagasikara rasy mandray andraikitra mpanao politika rehetra zay ngeny dikany teniny ary io a tsy ny évêque rieky no mahasapan'io araky ny voalazako hoe na ny hypothèse ny l'Express tany andafy ary nefa nitenen'io hoe en avril 2027 anohany a isy anohanana be Madagasikara dia nahirana satria itony instabilité amin'ny canal de Mozambique sy ny trafic maritime amin'ny océan Indien zay mahatonga ny olona ny eritreritra an'izio fa tsy hoe resa zaza koa na resaka fanaisosoana fosiny natao mope fa efa besaka ny olona mitenen'io nahatonga ny frère Fazio ny teny tamiko de mandeha hoe o Gérard izy hitanao io tanimbary nasisika vato rasy mazary io tanimbary io vato ny sisao ary ho tonga saina am'izay sika mpanao politika rehetra fa ny vato sy azo hoanina fa ny varambolena ihany ny azo hoanina anina resaka de ny teny moa izy tam'izay hoe miaramila hoy izy matetika mamoaka hevitra ny olona de lazainy miaramila foana hoe manoatra anao monsieur le président manao an'izao anao monsieur masan'ny sinisina anao monsieur le président de hoy izy Fazio hoe fa ngamo nareo miaramila afaka mahandro grenade lacrymogène sy basy ao anaty volaninareo anomezanao sakafo ny vady amazanakareo ny varamboleny manampahaizana sy anina ihany nge nataonao anaty volany ka manina izy nytifirinareo tsy misy afa-tsy ny fanangonana ery indrindra fa ny fanambarana ny hevitra ireo manampahaizana no vahaolana voalohany amin'izao zava-misy izao mila mampandefitra ambopo fa ny vahoaka sy ny firenena no jereny mila avalona ny lolony politika sy ny adila politika fa tokony atao fahavalo iombolana ny anoanana izay mianjady ary iamafy ahazon'ny malagasy ho iatrany ity talety ho anivon'ny fiadidinan'ny repoblika ity ankoatra izao aintany izao dia mananotanina ihany koa ny rivodosy izay anamafy ny anjon'ny firenena sy ny malagasy atsoatsy firenena fady miala ao anatin'ny vondron'ireo firenena antsoina hoe pays moins avancé ny PMA ankoatra ny Botswana, Guinée équatoriale, Cap Vert sy Sao Tomé Principe Sénégal. Tapaka nandritra ny fivoriam-be ny firenena mikambana ny faran'ny volana Desambra lasa teo ny fanesorana n'ity firenena afrikana ity ao anatin'ny lisitra ireo firenena manitra sy tsy mandroso. Ny fananany fitondram-panjakana Sénégal finiavana nampandroso ny toekareny sy ny mahonina no antoka nahafahana natratro dingana io. Mbola lavitry ny afony kitaira ho an'ny Madagasikara manokana raha izao endrim-pitantanana misy izao ho ny mpandinika raharam-pirenena. Paikady manidina fontsy tavanandro no misy eto fa ny vahaolana maritra sy ny politika enti mitondra ivoana anatin'ny fahantrana tsy manderaka ny tokony ho izy.
tsy hainy mametraka tsara ny azo atao hoe stratégie de développement miainga amin'ny zava-misy ny arenakibon'ny tany ny tany zay ananatsika ny rano ny ranomasina ny olona tsika olona tadidio fa olona telopolo tapitrisy tsika tsy mba hainy na mehasiny an'izay olombelona zay satria mila omena asiny reo olombelona reo ny famezana asiny ny personne actif hoe le olona manana anasa mampalahelo mahita ny tanora rehetrarehetra mandeha ny andalana dia mitaingy tamboho maka telefona dia amboty telefona eo miloka manao jeu isan-karazany mahita mibary ianao manodidy any amoron-dalana reny mahita an'ireny mpangataka eny amin'ny arabe reny ianao tsy manana politika mihitsy ny fitondram-panjakana io alana amin'io fa dia ny androny zareo ny andrasan-jareo dia zay azahoana financement avy any amin'ny bailleur fotsiny dia zay akana commission zay akana vola betsaka fotsiny hoe ahoana ny fomba azahoantsika marché ny mpanjakana sy ny tariny zay tsy nanana an'izay fitiava-tanindrazana tena ampivoaka an'le firenena. Raha ny vinavina ny tahiry-bola iraisam-pirenena na ny FMI mety hatratratra amin'ny 100 ny fitombony araka-reny Sénégal amin'ny ity taona 2024 ity sarotra ny raharaha ho an'ny Madagasikara ho ny faneho-kevitra. Tany amin'ny taona 2024 tany ho any no nisy ny fanantenana akarany araka-rena faobe ho isa roa na 2 chiffres saingy ankehitriny nanjavina izay fanantenana izay. Mitombina araka izany voalazan'ny banky iraisam-pirenena fa afaka 70 taona ho any vao androso i Madagasikara. Madagasikara tany amin'ny 2003, 2004, 2005 tany no nanana an'izay fahatongavana 2 chiffres zay. Tsika zany tokony manana mihitsy ny fahafahana hanao croissance à 2 chiffres satria tsika tara mahandry tsika. Fa raha tsy hainy fitondram-panjakana mametraka an'le stratégie de développement hoe amin'ny resaka fambolena manana tany spesialy tsika manana toetrandro tsara tsika raha resaka masoandro ny resahana ananatsika ny ranomasina tadidio fa ny velaran'ny ranomasina tantanan'i Madagasikara neka mbola avy 3 eny sa avy efatreny ny angedan'ny velaran-tany velaran-tantsika nefa ny tadidio fa lehibe lavitra ny olona Frantsa zany zavatra zany rehefa tsy hainy fitondram-panjakana mametraka an'izany ny asany zany hoe ametraka an'izany stratégie zany dia tsy ho tafavoaka mihitsy tsika raha ny navoaka amin'ny banque mondiale efa mivoaka tsara reny hoe afaka 70 taona raha isy raha ohatra ka ohatran'izao foana ny fomba hitondrana anazy rehefa tsy tapa-kevitra mihitsy tsika hoe andaotsika irahina hiaraky kiondony rehetrarehetra hoe Madagasikara ohatrany ahoana malagasy ohatrany ahoana ny tokony ho hita eto rehefa afaka 3 taona rehefa afaka 5 taona rehefa afaka 10 taona fa rehefa miketrika an'izay tsika dia fantatritsika amin'izay fotoana izay hoe amin'izao tsika ho tonga azy fa raha ny fomba fiasantsika amin'izao fotoana izao dia na 70 taona raha ohatrany banque mondiale dia tsy ho tonga amin'izany akory tsika. Dia zay zavatra zay no anairana ny fitondram-panjakana satria marina fa be lozy zareo hoe azonareo ny fanjakana fa ny fahazonareo fanjakana nge ka tsy mampandroso an'le firenenany. Tafiditra vetrana anatin'ireo firenena mandroso araka izany firenena iray raha tafiaro anatin'ny PMA tombontsomazy no azo raha tratra ny tanjona ho ny fanazavana. Ka raha ohatra ka tafapetraka Madagasikara amin'ny lalam-by amin'ny fampandrosoana maro amin'ny Madagasikara dia lasa pays avancé zany ianao. Inona moa ny avantage zany be da be ny avantage azo amin'izany na ny fahatokisan'ny olona fotsiny oera foana nge tamin'ny fitondram-panjakana malagasy tonga fa misy investisseur eto Madagasikara. Madagasikara tsy atokisany ny mpampiasa vola ny mpanambola ny ivelany satria raha malala fa hitatsika reny vaovao miely zany any amin'ny télé vahiny reny na dia io resaka fotsiny hoe miady ny opposition sy ny ana fa ny fitondram-panjakana ny filohan'ny fitondram-panjakana vahiny zany resaka zany dia efa tsy hanana ny mpampiasa vola nefa ny tadidio fa ny vola ao ivelan'ny Madagasikara dia feno zay mpampiasa vola tonga eto amintsika zany dia opportuniste fotsiny hoe mety misy mandoko commission kely fa mahazo ny mety lasa 20-80 zany hoe 20% fotsiny ny modimina malagasy fa 20% ana. Raha ny vaovao ihany ialao anatin'ny PMA ihany koa i Cambodge amin'ny Desambra 2022 fotoana taperana ny fanomanana ny fialan'izy ireo miaraka amin'ny fanampin'ireo rantsany eo anivon'ny firenena mikambana sy ireo mpiara miombina anto-karabarotra rehetra. Zara raha miaina sisany ankamaroany tokantrano malagasy amin'izao fotoana izao fitadiavana tsy zarizary sakafo ambany foatra sy ny maro hafa ireo manana mijana ho manana trany fa ny tsy manana miamiledika tsy misy matetra amin'ny fanjakana intsony fa samy miaintena ny sisany rehetra. Fivelomanany tsinjika ato anaty baka dia izay no tediavina hinanana sakafo kapoaka tavoahangy charbon dia izay no hoany.
zany mety zay no hoanina tena sarotra amin'ny fiainana indraindray mihinana indraindray tsy mihinana mahandro vary dia laoka dia izay any tsipitsipinanana eny dia tsipina entana hivitanana sakafo kapoaka amin'ny vary koa ny akatra be amin'ny rivo zany indray ny sakafo indray zany matoandro tsy mihinana dia amin'ny riva vao mahandro telo manako izay no mipetsaka dia vary andrahoina ary izy tapany isan'andro vidy mangazo masaka eny miezaka mitady dia miala amin'izao fiainana sarotra tsy nahazo an'ireny vola ireny izay koa tsy mety hatsabe an'iny moa fa rehefa izay tantanana ny hoanina miatremanana ny fahasahiranana tsy mahavelona ary tsy maharaka ny fisotro ny vidim-piainana intsony ny karaha-maraisy ny isam-bolana any amin'ny sakafo ny fantofana kanefa na sakafo aza tsy zarizary amin'ny ariva sisa ny mihinam-bary ara-dalàna nitokatra amin'ny sasany sitrany ayay tsy zao tena sahirana be la karama 5 alina soreto fa tsy ambenay le karama dia amin'le tena kapoaka amin'ny vary miakatra telonjato sy arivo ny kapoaka nantsy arivo any zay mihinana fa tena marainy zay kafe atanjo zareo zany an'no kely any mihinan-kanina dia zako reo mba mijanona miambina tanàna iavoloha any dia raiky apoakany many andrahoa fozany tena amin'ity henjakenjana amin'ity tao ty mitsao mafimafy be le eo amin'le tena vidim-piainana zany miditra osa vokatra izany ny maro anisa no hoanina androany mbola tadiavina rampitso ny fianarana ankizy ny ofatrano ny adi tsy samihafa ny fahasalamana mbola ifampitadiavana avokoa tena tsisy mihitsy ny tandro aloha dia tsy mihinana maraina tsy mihinana fa dia efa hoe atambatsany ny riva fa angotehana ankizy raha mbola karohana nanahy zao ray mianatra ndray mbola tazaina dia efa ety tsara hoe izay ary zao dia efa olana ho anahy ny fatsaniko mbola tadiavina nefa ny fatsahako nefa za erefideo aho zao nefa enina isam-bolana ny karamako nefa ny fatsaniko raha etsy nanahy zao teo fatsahany 2 volana tsy voaloha mihitsy jusqu'à zao tsy voaloha fa mbola zao dia reglena tsikelikely eo zany dia nitompon-tsana ara moa zao nanay laza hoe androkanay fa hoe izy ary fa teny taminay fampitsojano aminay izy ka taona moko fa dia fahaseranana tena mazefatsy taona ary ty vaovao dia efa zao sady ny enany nefa mafy efa hitako mafy aloha mafy tena mafy tsisy fampandrosoana vanina raha ny mahaolona no atao antsirambiny ny malagasy mitrongo vahaolana latsaka anaty fangiry firina tanteraka fa hidrovahiny kosa omena tomdaina ankehitrino ny fanazavana raha mpitondra manotantana tokony amin'ny lanja ny fampananana asa sy ireo asa teny ilain'ny vahoaka fa tsy faly isehoseho fotsiny any teny ilaina kapobe any zany a dia ny vahoaka rehetrarehetra ka tsy manantona azy mamena asa mba sina orina asa ny tanàna fa tsy hoe velarana olona vahi zany le marina fa mandaly drona zany dia mihinana ny sisin-dalana ny olona hipetraka toritory iny raha mamena azy izy mahinany dia mamahana tsara iny mba hipetsahany ana manokana aloha mbola tsy hitako hoe mbola tsy mandroso hoe ny antomatonga nantony hoe tsy mandroso mantsy a tsy mba zaza mantsy ao anatin'le fivarotana mantsy dia ao anatin'le situation an'le tanàna zany atsika ny tena marina mbo jerevako manokana hoe ny fandrosoana zany a dia fihavanana dia firesakina tsy maintsy majinga ananiva vao miakatra ny avo ny zareo anefa zao hoe tan'le fandrosoana mbola tsy hitako mahitsy iny vao miandony taona efa fahasahiranana lany mandianany malagasy ho mahafoan'ny vahoaka araka izany ity taona ity raha ny zava-misy amin'izao ho ny faneho-kevitra samihafa ny vahoaka trany any koa no mijinjany tsy fahaiza mitanta ny mpitondra tsy voandro andy no nisy antsona tao ho an'ny fitondram-panjakana teto saingy hatramin'izao tsy nisy vokany avokoa izany fa mitoy ny fomba fanao mahazatra tsy nisy tsy natao mba ahatonga saina ny mpitondra azahoana mametraka ny tena tombontsom-bahoaka saingy ny eo ihany no eo efa inisy ohatra ny fivorinana nataony fanoherana ka namoahana fehi-kevitra saingy tsy hita ny vokany teo koa ny fifanarahany ampanina FFKM saingy ny arahandrehetra nahita ny zava-nisy hatramitoro-teny mahery vaika raha tsy teny afa-tsy ny afatra isaky ny noely sy ny pasika nandritra ny 9 taona izao saingy torabato sy fankahalana ary fanenjehana no nasetry ny mpitondra ireo ray aman-dreny ara-panahy ny volana desambra 2024 tonga tamina fitsipaham-pitokisana ny teny anivony anteny miram-pirenena saingy nanjofoka izany ny etsika fotsy etsika andalambe ampilaminana saingy tsy nahasakana ireo mpitondra izany raha afatra kabary fanambarana no nampiova ireo mpitondra dia efa ela no afaka tao anatin'izao fahantrana lalina sy fangirifirina ambaraombianombiana izao ny malagasy
mila mandray andraikitra izay mahatsapa tena rehetra, tsy hanao fanambarana na kabary na afatra fotsiny fa mila mikondò mba andraisana fanapahan-kevitra matotra hoy ny mpisehatra politika. Mila mandray andraikitra ireo ray aman-dreny ara-panahy izay efa samy nanao fanambarana ho hiatrany ny fanamafisana. Io moa natao hoe le hery velona, le force vive rehetra, ao ny autorité religieuse, ao ny autorité an'ny état, eo koa ny autorité an'ny olom-boafidy dia ny solotena ny vahoaka. La izy tsy tokony hoe misy ahilika ao anatiny fa tokony zarazaraina le izy dia samy manambatra hevitra, tsy tokony hoe asiana fitaka ihany koa ka ny fanomboana ny atelier mbola tsy manomboka akory raha ho atao ihany ny PV fa vita sady satria tsy mahavaolana eto Madagasikara zany. Mbola tsy tara tsika, mbola tsy tara, aleo sokafana ny ady-hevitra dia sokafana ny ataontsika hoe fitiavana, ataontsika hoe fitiavan-tena angara zay mety afoaka azy ka ny londohany ihany na ny olona vitsivitsy manana fahefana sy ataontsika hoe manana toerana no lasa ataontsika hoe mahazo tombotsoa mety mihoatra ary ny azy ho azon'ny firenena. Misy ray aman-dreny ara-piangonana reo tena mangataka hoe tena mifanatona zay tompona andraikitra rehetrarehetra, fanatona fa ahasoa antsika ny tenin'ireo ray aman-dreny reo ary na inona tenentsika dia ny vatana dia mizara telo mazava be saina vatana fanahy. Raha ny zava-misy aloha hatreto dia atao mifampiandry ny malagasy sy ireo mpisehatra politika ary ny mpitondra. Iza no hanao inona? Raha samy mahatsapa tena ny rehetra eny fa na ny fitondrana aza dia ovavay izao olana mahazo ny vahoaka sy ny firenena izao. Mila fandraisana andraikitra maika, tena maika ho hiatrany ny fanehoan-kevitra. Mila mahatsapa tena ho tompona andraikitra ny rehetra. Mifampiandry ny malagasy andaniny, ankilany kosa mijiro sy rindrano metoy ny fahatapana lavareny. Ny vidim-piainana tsy mitsahatra miakatra, ny fahefa-mividy anefa tsy mitsahatra mitotongana. Andraikitra avokoa no takin'ireo fa tsy fimenimenomoana na fitanisana programa fotsiny ihany ho hiatrany ny fanamafisana. Kiondalana lehibe ara-politika izovan'ny mpitona lalovan'ny firenena taoriny ny fifidianana izao. Vao maika iteraka krizy politika ny amborehetra samihafa raha ny fanehoan-kevitra. Manampitrotraka izany ny olana goavana ara-toekarena sy ara-sosialy vokatry ny tsy fahaiza-mitantana ireo mpitondra. Pitikafo kely dia mety iteraka fipoahana na everin'ny mpitondra aza fa maivana sy malemy ny fanoherana satria anana ny mpitondra ny basy amatafondro. Mbola tsy nisy tafika na atohitra erim-bahoaka izany anefa teto hatramin'izay raha zohina ny tantara. Aneo fandeferana ve ny fitondrana ka ezaka andamina ny toedra raha eto sa anenjana anao zay fehezana amin'ny hery sy ny basy ny fanoherana mba anehoana fa milamina ny tany hoy ny antoko mahevana metra-panontaniana. Tena mila fampiresahana izao zava-misy izao hoy ny filohan'ny ity antoko ity satria very fanambola-verina ny malagasy eo anoloan'ny krizy maro lafy mianjady aminy kanefa mbola fitiavany tena ihany no mitranga eto amin'ny firenena hoy ihany irary manana mamy. Aiza hoaiza ny toerana misy mivoaka malagasy, aiza hoaiza misy an'ilay tsy mandady aviny, aiza hoaiza misy an'ilay valala be mandry ka sao dia fitiavan-tena diso tafahoatra, fitiavam-boninahitra diso tafahoatra, fitiavam-bola diso tafahoatra, fitiavana seza diso tafahoatra. Zao ataonareo izao fa zay le tokony misy marimaritra iraisana ho ataony rehetrarehetra. Zay le latabatra boribory angatahany antoko mahiva foana zany ankehitriny ka asakasaka izay miziriziry amin'ny heviny tompo satria averinay foana fa Madagasikara tsy an'olona ray na roa na telo lahy fa mba oka izay le fomba fijery amin'ny fitiavan-tseza, fitiavam-boninahitra, fitiavam-bola, fitiavan-karena fa mba jerevo reto malagasy reto tompo. Ny jiro zao lasa tapaka isan'andro, ny rano lasa sahirana satria efa vita ny propaganda. Ireo le fahasahiranana ankapobean'ny fiainana andavanandro, ny vidim-piainana efa tsy takatry ny vahoaka intsony. Fampianarana efa tsy mandeha mizolonina, tsy fandriampahalemana efa tsy mandeha, zany nefa tokony jerevana. Fifampiresahana avokoa no mamahany olana sy ny krizy rehetra nandalo teto amin'ny firenena ho hiatrany ny fanamafisana. Ohatra kaiky ny pacte de responsabilité ny taona 2024
nandritra ny fitondrany ny prime ministre Jean Ravelonarivo rehefa nienjana ny tady teo amin'ny député sy ny fitondrana foibe. Mbola nampiasainy izany taorian'ny etsiky ny député telo amin'ny fitopolo nampiarana tany Frantsa ny pacte de responsabilité ny taona 2014 ka nalain'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana malagasy tahaka rehefa nangotraka ny toedra rano taona 2014. Efa nisy ihany koa ny fifanarahana na convention panorama. Raha misy fanetrentena tsy voatero an-dalambe no amahana olana fa atao an-tatabatra boribory ho iatrany efa namafisana. Tsy misy afa tsy ny fifampiresahana tompo eo amin'ny latabatra boribory ihany zava-misy. Tadio tsara fa tsy nisy olana goavana be ohatrany tamin'ny 91 fa nivoaka tompoko ny convention panorama 31 octobre. Nahitana vahaolana zany. Fa ahoana tsy ahitana vahaolana raha tena manana ny fanetrentena sy fahavononana ifampiresaka eo ambony latabatra isika rehetrarehetra ny acteur politique indrindra. Fantanina mipetraka atreto ny amin'izay olana vondron'olona toteny ka afaka hitarika sy hiantso ny fiaonana sy ny fikonan-doha eo amin'ireo hervelona rehetra raha izay no heverina fa hitondra vahaolana ho an'ny firenena. Tonga teto amin'ny broni cybercriminalité androany ny antoko hery vaovao an'i Madagasikara na ny ASVM. Raha ny fanazavana dia namoaka vaovao tsy marina ny pejy 24 heures mada omaly nilaza fa misy fikononkononana fanonganam-panjakana toana ny antoko ASVM arabola. Ny sekretera general ny antoko ASVM izay efa nodimandry ny 15 desambra lasa teo no isan'ny voatonontonona tamin'ity filazam-baovao ity raha ny fanazavana atrany. Manakorontana sady mampiely vaovao tsy marina ka mety iteraka ho any amin'ny fifankalana izao atao zavatra izao ka tsy azo avela fotsiny amin'izao ho iatrany ny fanamafisana. Namoaka fanambarana mahitsy be namoaka sary milaza fa misy olona maromaro zany mikonikonona any andafy any fanonganam-panjakana ary fa tsy nahety toerana vola dia nisy voalaza tao zany tompoko vavy i Alice Arabe Manatsoa izay secrétaire général ny antoko ASVM efa maty tamin'ny 15 décembre nialevina taty Tanindrazana tamin'ny 27 décembre. Dia hitanareo fa maha-olombelona aloha zany dia fanakorotana-tsaina fa eo ihany koa zany no itorianay hoe inona ny tiany pejy atongavana satria milaza vaovao tsy mari-potitra manakorotana ny sain'ny vahoaka ary mety manakorotana ny sain'ny mpitona fanjakana satria zavatra lehibe ny lazainy hoe mamatsy vola anireo zahay anonganam-panjakana atteinte à la sûreté intérieure de l'État mihitsy zany. Dia zany mahatonga ny nametraka fitoriana zany hoe fanelezana vaovao tsy marina tsy mari-potitra mitarika fankahalana ary mety hitarika fanenjehana any lehiben'ny antoko dia ny filohera Zorimampianina sy ny filoha Rakotovoarivo izay lehibe nisy satria nilazainy tao mihitsy hoe mamatsy volan'ireo anonganam-panjakana eto Madagasikara. Dia izay zany ny antony fitoriana zay natao an'izy ireo ary mba antenainay hoe andeha amin'ny rariny sy mihitsy satria ny premier ministre moa efa milaza iny hoe tsy ekena mihitsy ny violence anisan'ny violence zany fa tsy hoe totobasy any akory ny atao violence fa zany fanakorontanana ny sain'ny fianakaviana efa manana amin'ny maty lazainao fa manonga-panjakana sy ny filazanao vaovao tsy marina hoentinao anendrikendrena ny olona dia violence daholo zany rehetra zany ka anisan'ny natonga anay miaraka tamin'ny maître moa tory amin'izao fotoana izao. Tsy fotoana ifandranitana ka ambolena kolotsaina ho amin'ny fifankahalana izao raha ny zava-manjon'ny firenena izao fa fotoana tokony anehoana firaisan-kina ho fanavotam-pirenena. Mila be azy na anana fomba fisainana ho amin'izany rehetra ho iatrany ny fanamafisana. Mahatsiaro fotsiny izay ASVM hoe dia tena anatin'ny kolotsaina ny fankahalana mihitsy ve reto olon-dreto satria mahatsiaro ny tamin'ny 2024 zahay hoe lajana vatapaty tena mikandra Zorimampianina dia ankehitriny secrétaire général-nay efa maty efa nalevina mbola vaondro fery satria voherinandro mahery kely zay nalevina no viraviraina toy izao manaitra ihany zany ary fantatra tsara ny 24 heures mada fa anisan'ny hetsika lehibe mihitsy ao anatin'ny fanohanana n'izao fitondrano izao amin'izay toa-kevitra rehetra zay lazainy dia ao anatin'ny fanenjehana zay retretiny fa ao anatin'ny fanoherana izy dia tsy ny salasala mihitsy zany zay manintsy hoe iza maniraka azy anao an'izany rehetrarehetra zany iza ny tanjona tiany atongavana ny anagadrana anay ve anao soketanay sa fa miomana sady ry zareo
amin'ny zavatra zay atao apetraka fotsiny aya de alohanay mitory am'izay ka zay de anisan'ny olona miaino anatin'ny repoblika mitory zahay de mieritreritra zahay fa izy toinona izy a marina mety misy nomeny olona hoe nareo ve hitorainkoto ao amin'ny dadankoto fa de tsy mieritreritra za mihitsy zay fa de ao anatin'izay lazaiko anareo zay a no natonga anay nitory natonga ny asofenina nitory a an'ny pejy ataontsika raha mipejy zany 24 heures minadasy maromaro zareo ny tokony andraikitra ao anatin'ny famoahana zany raha tanytandalana mary ny Madagasikara dia tokony tsy ho vitavita ho azy ity raharaha ity antsara ny mpampiatra lalàna no mandray fanapahan-kevitra ao amin'izany ho hiatrany irivotra kotovao zay zao anatin'ny fanoerana za hitanareo tamin'ny za président Sénat fa nitory ny filohan'ny repoblika tamin'ny hevitra zay saika atao ny fandravana ny Sénat za zany nasian'le olona mihitsy tsy mametraka hoe sao de laloviny zala fotsiny io na iny io fa zay nijoroky mamparepo anatin'ny fanjakana républicaine misy ny fitoriana toerana fitoriana de toriana fa anjaran'ireo tompony andraikitra zay mazava be io be loatra ny ataoko hoe ny exemple efa nisy a zavatra maivamaivana kely no zany ary a betsaka ny olona tany amponja vo malomalo zany ny enitsika ary mbola hoentsika rapitso ka zay mahatonga anao hoe za tsy manana an'izay lalatsaina zay mihitsy fa zany kosa aloha de anohanay communication politique mihitsy hoe miandry an'izay raha fanjakana miandry amin'ny premier ministre zay a hoe io ary le izy io misy olona manao violence amina prétendasana anankiray satria averina mandeha ny violence sao de raisina fotsiny hoe ny manambasy zay tsy manana maramily zay tsy manambasy fa manana ny lalàny tsika amin'ny fehantsika eto amin'ny firenena ka rehefa heninao tsy manara-dalàna de mitory zahay violence ny tsy fanarahan-dalàna ka de ny premier ministre vao malomalo no nanana be an'izay tsy ekena mihitsy ny culte de la violence de miandry ny fitondram-panjakana zay zao fa tsy hoe de valalana toraboka fotsiny any iny de vatnotoraboka fotsiny any iny de miletika any de anamarina sanatrian'izany ve anamarina foana hoe lasa fanavakavahana fotsiny sisa ny fitsarana eto amintsika nareo mpanao ankety eto amintsika ny enquêteur manao enquête izy fa ny mpitsara sy ny anina any manapa-kevitra hoe inona le izy engane mba tsy ho raisina mpanao politika hoe rakoto voarivo ny tao a de tsy azo raisina izy sady tsy mitombona hatramin'ny volana aogositra 2024 makaty valanjavaboary na faritra rovana tsy latsaka ny folo no ravaravan'ny afo na koa tandinon'ny afo rano vaovao isan'izany ny anisalo angavokely belosurtsirbina mandraka andoaela manombo zamena voibola ambatsorongorongo anjatony hektara ireo faritra rovan'ireo sibatry ny afo vao tamin'ity herinandro ity miady amin'ny afo ny ambody tany mena rano mafana raha mba efa voafeno asa maloatra rano vaovao raha ny marobiza any amin'ny farafanganany misy amin'ny toerana isana iny any anjatony hektara nefa may ao raha mafana moa hoe 30 hektara firy ny biby maty ao anatin'izany efa lasa ravenina tsy fantatra firy tsy fa biby be dehibe ao anatin'ny 1 hektara misy biby firy migida malala an'izany tsara fa raha mandeha zareo na manao nocturne mandehitra amin'ny firy metra de efa mahita biby talalaga razany tarondro vorona reny zany zao de efa maty dolodolo ka resaka hoe firy ny alamay a ny global fire namoaka an'izany sy maro zany de tam'izay voton amin'ny med de hoe meo hoe noyau dur ve nisy voakitika jerevo hoe zay tsy moramora manao calcul satria mahasatellite ny jerevanao fa de zao fotsiny hoe ho avoakany iraisa-pirenena io tsy hoela zareo nao tsisy azo ntaingany io zareo namoaka an'izany tsy hoela fa maromaro ihany izy le sy mahay manisa azadiny fa tamin'ny taona 7 efa 500 000 hectara mahery ny ala may teto Madagasikara ery taona taorinan'iny 7 mbola 100 000 hectara mahery vinavina mifanjakana mba amboly azy eto Madagasikara 40 000 hectara isa-taona ny tena voavola 11 000 hectara ny ala may nefa 100 000 hectara eo foana afaka 20 taona 5 taona tsisy ala itsony eto Madagasikara chiffre navoakany FAPBM ny fondation FAPBM sy ny conservationalia izy tamin'ny volana atreto tsy nandrenesana feon-kevitra na fitondram-panjakana manoloana izao doro-tany etiny papany izao na de miezaka mitondra vahaolana azy ireo mpiantsehatra mivantana eo amin'ny tontolo iainana de sarotra ny raha tsy ny fanjakana sy ny olo-pirenena ny miara-mientana zay zao voromaly ny voromaly ny mpiara-miombonantoka rehetra hoe inona zany tokony ataotsika iandro fanjakana ave fanjakana ty tsy miteny inona ny tokony ataotsika de samy miezaka manao zy azony atao dolodolo ankehitriny zany reo mpiaro tontolo iainana rehetra ny olana de zao matetika le olona ponina
raha ianao le mpiaro tontolo iainana le olona mitantana an'le toerana tsy de toteny ianao fa rehefa ny maramila na ny préfet no miteny a matahotra ihany le olona ny tena nefa le tompona andraiky mpanjakana koa ndray tsy mandeha raha tsy mena vola hony zany zavatra ny fangaroa de sahirina le olona le mpiara-mimbonatoka miaro an'le ala rehefa mirehitra ny tontolo iainana rehefa mirehitra ny ala de voaran'le mpitandro filaminana na le miaramila no mamono an'io afo io ao faravagana misy pompio tsy mandeha fa tsy any amin'ny toerana isano zany no toetsaina misy eto amitsika mamenatra le izy ka de zao fotsiny hoe tsy andro fanjakana mihitsy zay tamin'ny asa rehetra nataonay fa de miara-miasa mazava ho asa maro ireo antony mampirongatra ny doro-tanety manerana ny nosy ankehitriny eo ohatra ny fahantrana eo koa ny atezerana sy ny tsy fahalalana sy ny maro hafa tsy voatanisa raha tsy mitandrina isika ary raha tsy misy fiapetra raisinaingana atao anatin'ny fotoana fohy hoy ny fanazavana dia andovola karazana sazy isika noho ny fahabetsahan'ny carbone vokatry ny doro-tanety eto Madagasikara. Misy andro ratsy iray miforona izay mitondra ny anarana hoe Dikeledi any amin'ny ranomasimbe Indiana ankehitriny ka 914 kilometatra avaratra an-talano misy nivony ity andro ratsy ity tany Kiomaraina. Vinavinaina andalo ny faritra avaratry ny nosy arak'izany i Dikeledi ny faran'ity herinandro ity. Nahazo vanatra amin'ny omaly alina ny andro ratsy miforona amin'ny ranomasimbe Indiana araky ny fampitam-baovao avy amin'ny meteo Madagasikara. Everina fa itoy ny fizotry ity andro ratsy ity ka hivoatra ho tafio-drivotra mahery izy raha araky ny vinavina. Hitondra ny anarana Dikeledi moa ity andro ratsy ity. Sokajiana ho faritra maitso na hiara ny loza fanairana noho izany ny faritra Diana, Sava ary Ambatosoa. Entanina sahady ireo mpampiasa ranomasina eo anelanelany Cap d'Ombre sy Vatomandry mba hiverina amin'ny tany maina ny zoma hariva ary tsy hivoaka an-dranomasina raha tsy efa lasa ny loza. Androany tokony ho tamin'ny 7 ora maraina no tao atsinana ny tanàna Nantala ny ivony rivo-doza miaraka amin'ny tafio-drivotra entiny izay mahatratra amin'ny 570 kilometatra isan'ora. Mizotra miankandrefana amin'ny afainganam-pandeha 530 kilometatra isan'ora moa ity rivo-doza ity raha ny vaovao. Vao mirotsaka ny orana na dia ora vitsy aza dia dibo-drano ireo faritra maro eto an-drenivohitra. Tsy antsona ny ankamaroan'ny lakan-drano, dibo-drano maloto ny tanàna. Izany ny iainana eny amin'ny faritra maro, indrindra fa ireo ivan-toerana. Ny any vahaolana dia ny fampiasana olona hanala ireo fako mivarina any amin'ireo lakan-drano na dia hita aza fa tsy vahaolana maharitra izany. Ny anay moa izany isan-taona raha Besareto manokana andresana dia tondra-drano lava zahay rehefa avy ny orana. Ny problème amin'io dia resaka canal. Taloha ny canal mandifotra olona fa amin'izao fotoan'andro ny canal ataontsika hoe zavatra kely fotsiny angamba sasametatra angamba sisa dia efa midéborde le rano ka rehefa orana kely fotsiny ary zany dia efa difotra zany le Besarety. Zay ny problème anay ity. Ny lalana koa moa tsy dia ara-dalàna. Canal tokony curena tsy ao anatin'le rayon-le Fokotany moa izy fa ao anatin'le rayon-le commune dia zay zany mbola problème anay zany amin'izao fotoan'andro zao. Le zavatra entina andrakofana an'ilay le fokon'olona na le eny amin'le toerana dia mampalahelo moa zany dia io le canal io ihany dia ny zavatra raisin'ny Fokotany dia le manentana an'le fokon'olona tsy hanary fako any anaty canal dia manentana an'le RFD ihany koa mba hanadio analan'izay fako izay tokony tarifiny azy eny. Tranga iray isan'ny tena mampitaraina am-ponina ny lalana ety Andravoahangy rehefa avy ny orana. Eo Andravoahangy tsisy mpijery ny lalanao fa herintaona rano be zao na zao nareo zao makany misy maka gazety foana nefa dia ao ihany. Fa ny ety indray efa mboanamboarina dia le mba mandeha le rano. Zay. Na dia dibo-drano aza ny lalana tsy maintsy mihazo ny tokantrano ny tsirairay. Noho izany ireo mponina no mandray tanàna amin'ny fanalana amin'ny fako manodidina azy hisorohana ny rano tsy hiditra ny trano. Ny antsasaky ny malagasy izany hoe manodidina ny 450 isanjato ihany no mahazo rano fisotro raha ny tarehy marika navoaka ny Stat ka ny 12 isanjaton'ireo ihany no mahazo rano fisotro madio.
ireo malagasy monina any ambany vohitra no tena lasibatra ho an'ny aty andreny vohitra indray ankoatry ny fahatapahan-drano lavarena ataon'ny jirama ny fahalaviran'ny toerana fatsakan-drano dia olana lehibe eto amintsika ny fahaloton'ny rano voatera-pangotrahana ny rano vo azotrona miteraka fandanina miopapany izany raha tsy lazana afa-tsy ny arina fandrehitra na ny herinaratra lany azona misotro rano le izy aloha hitanao rehefa maka bidon zay a dia rehefa mipetraka elaela izy dia misy ohatra mivovoka mipetraka ny ambany ny ambany le izy dia zay efa mifahazarana no mampagotraka rano zay vo misotro fa ny ampiasaina moa zany tsy maintsy efa izy mangatsiaka iny fa raha vo misotro mihitsy dia tsy maintsy rano avy nampangotrahana ie dia ny fandanina moa zay efa tsy mahazaka bidon satria efa nahazoazo taona ihany dia mampatsaka dia vidiana 50 ny ray bidon dia 200 isaky ny bidon karaman'ny patsaka zany dia mandany eo amin'ny 2,000 isan'andro eo zany ny ampiasaina hohanina sy fa rehefa manasa lamba dia tsy maintsy mihoatra an'izay indray ny dépense ny rano koa manana zazakely zany dia tsy maintsy mampangotraka rano foana isasany sotrony dia amin'ny charbon mandany fa efa zay moa le fiainanako atao hoana tsy maintsy zakain'ny olona rehetra mihitsy fa tsy hoe zay rery manana tahirin-drano manodidina ny 7,7 miliara metatra toratelo isan'ny taony Madagasikara kanefa 500 ihany no voatrandraka hatreto arak'izany mbola betsaka ireo ezaka tokony atao azon'ny rehetra rano fisotro madio eto Madagasikara. Tsy takona fena fa mibaribary ary anana ny vokatra tanteraky ny fiakaran'ny vidim-piainana ankehitriny. Antony maro no mitarika izany na avy eto an-toerana avy any ivelany ho ny avy amin'ny filan-kevitry ny fifaninanana androany. Misy ny zavatra antony iraisam-pirenena dia misy koa ny zavatra mety ho avy eto an-toerana na tsy teny fotsiny tsika izao ny tsy fampinorana amin'izao fotoana izao dia mety ahafantarana ihany koa mahatonga ny vidim-bary miakatra satria ny vary zay vokarina eto Madagasikara dia misy mandeha amin'ny fotoanany avy, misy ny vary aloha dia misy ny vary aoriana anaty morana dia na ny vary aloha zany zao no ny faharitany tanimbary sy ny renirano dia tsy afaka nampiakatra vary firy ny tantsaha ary voamaly any tamin'ny radio sy ny télévision dia miresaka mitaraina an'izay mihitsy ny tantsaha dia zay zany anisan'ny verina efa antony kanefa mety ho zay antony zay koa no ararotiny mpandraharaha mikasika ny resaka vary ohatra dia zay no aleo hijerena azy ny fotony ao anatin'ny ataontsika hoe hamehana mihitsy rena ohatraka ilaina zay zavatra zay. Misy ny dingana satanantohatra tsy maintsy arana mialohan'ny risoana amin'ny fanadiadiana ny fotony tsy tazapotsy ny filan-kevitry ny fifaninanana fa tsy maintsy metraka fepetra amin'ny fanasaziana ireo mpanarora samihafa araka ny voalazana lalàna. Filan-kevitry ny fifaninanana raha ohatra ka tonga ny fitarainana na izay koa moa afaka manao le atao hoe saisine d'office dia rehefa hitanay na tsikaritra anay ireo fanikan-taranay ireo mampitandrina ireo mpanaraha zay amin'ny lafiny fanasaziana arabola arakaraka ny fanikan-tarana zay vitany na ihany koa mampitandrina izay mba handrindra ny fifaninanana satria matetika ny tsy fisian'ny fahafaninanana no ahafahan'ny sasany manararoatra mampiakatra ny vidiny entana io ny olana kely mipetraka dia hoe fanahoana no tao anatin'ny fotoana fohy le izy io indrindra no anaovana le fanadiadiana hoe nanahoana inona no antony karaha ohatra ka tonga anatin'le fandikan-dalàna zay anjaranay atao amin'ny fifaninana dia andray fepetra izahay makasika ireo mpandraharaha ireo makasika ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa. Nandray ireo mpikambana samihafa misehatra amin'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa ny filan-kevitry ny fifaninanana androany fionana izay niresana manokana momba ny fiakarana vidim-piainana ankehitriny sy ny fiarovana ny mpanjifa ao anatin'izay tsy ho tambesara ny fanararotana samihafa. Isan'ny riovana mpan-kevitra nataon'ny fanjakana ary nakatoavy ny resolom-bavambahoaka maro anisa ny andraisan'ny fohy beketra ny etra rehetra manomboka amin'ny titona ity fa tsy eny anivo ny komina intsony hatramin'izao raha ny fanadiadiana natao dia mbola tsy misy naoty na taratasy tonga eny anivon'ireo komina milaza sy mampafantatra ireo bentanana mpisolo-toerany ny amin'io fanapahan-kevitra io arak'izany mbola tsy misy fiovana ny fomba fitantanana eny anivon'ny komina fa mitohintohy mazatra ny fandraisana etra alohan'ny vahoaka raha ny fanadiadiana ihany misy bentanana lasa deputé ihany ao amin'ireo solom-bavambahoaka ireo saingy mahagaga fa nanome rariny ity fanapahan-kevitra mamono ny vondrom-bahoaka paritra toy ny komina
hoy ny faneho-kevitra. De telo misy fanontaniana hoe le député hoe tsy mipetraka eny amin'ny commune ny akabiasa fa de Antananarivo renivohitra fotsiny satria ohatrany tsy mety loatra raha ohatra ka nihetra eny amin'ny commune ny mponina rehetra eny amin'ny commune dia alain'ny fanjakana foibe ny hetra de hatreto aloha zany de mbola tsisy lalàna na taratasy milaza fa ho tanterahany zay lalàna vaovao zay ary zay am'izao fotoa zao de manetana ihany ny vahoaka andoha hetra eo anivon'ny commune raha misy tonga mandoha zao de araisinay an-tanandroa satria anisan'ny fampanotrona ny fotony ny hetra anisan'ny fampidiram-bola raha tsy tena hoe 50 isanjato ny vola tokony hiditra amin'ny commune ny hetra ary tadidio tsara fa ny commune mamely tena raha zay ny azo lazaina azy fanampiana avy any fanjakana foibe vao fetra ihany fa io commune io tsy mihodina raha tsy misy ny fandraisana anjarany vahoaka io fotony toy ny fandoava-ketra ao ny abatsena ho an'le mpivarotra rehetra ao ny manao permis de construire reny no antsoina hoe fandraisana anjarany vahoaka mba ahafahana manodina ny commune fa raha ohatra andoha hetra le vahoaka dia ho raisy fanjakana foibe fitantanana an'le vola mety ho tsy tafaverina ty amin'ny commune dia ary ilaza aminareo fa raha izay no ampiarina dia minoa ianareo fa ihena ny fandoava-ketra ny fotony eny anivon'ny commune. Etra avokoa ny 50 isanjato ny vola miditra ao amin'ny commune midika izany fa hiteraka olana goavana eny anivon'ireo commune amin'ny fampandrosoana eny fotony ny fandraisany foibe ketra ny etra manomboka amin'ity taona ity fivangongom-pahefana no atao fa tsy fanapariam-pahefana ho iatrany ny faneho-kevitra. Dimy amby 7 arivo manamarika ny fitopolo taona ny jorony ho an'ny fanabeazana sy fampianarana ny sekoly adventista avaratetezana eto Ampitatafika. Maro ny sedra nolalovan'ny sekoly tao anatin'izay fitopolo taona izay ka ny fandombiasana tadle misy 230 mpianatra 700 mahery no beazina eto ka olana ny fotodrafitrasa raha ny fanazavany ny tale-tsekoly. Ny mpianatra mianatra eto amin'ny sekoly zao ankehitriny dia 720 sy 700 misy mpanabe 420 ny asa fanabeazana moa dia asa masina atao ampitiavana ary asa mahafinaritra fa ny olana izay sedrain'ny sekoly dia eo amin'ny tsy fahampiany fotodrafitrasa satria anisan'ny fokotany be ponina avaratetezana ary maro ray aman-dreny izay misafidy ny ampianatra ny zanany atao amin'ity sekoly ity kanefa noho izay tsy fahampiany efitra ny fianarana izay dia lasa voasakana izy ireo ka eo zany no ametrahan'ny sekoly vina mametraka fikasana ny sekoly ny amin'ny ampitombo ny trano fianarana ampitombo ny anitatra ny trano fianarana mba ahafahana mandray andreo mpianatra izay mangetaeta hianatra eto amin'ny sekoly petite section hatrany classe de 3e zany hoe ny fanadinam-panjakana misy ato zany dia CEPE sy ny BEPC. Isan'ireo vaindohan-draharaha ho an'ny commune Ampitatafika ny fanabeazana satria zava-dehibe ho an'ny fampandrosoana eny fotony ny fampianarana ka isan'ny lahara-pahamehana. Fankalazana 70 taona ny sekoly adventista eto avaratetezana ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny commune Ampitatafika sy ny sekoly dia efa mifametanana moa zany na eo amin'ny hoe entimanana na amin'ny resaka ara-taratasy ara-panjakana dia tena nanamora tanteraka mihitsy ny commune. Eo koa ny fanomezana hitanana amin'ny resaka hoe fanotarana ny sekoly dia mandray anjara ihany koa zany ny commune. Anisan'izao nomen'ny commune dia ny tafon'ity trano sekoly ny tarany ity dia ny commune Ampitatafika no anisan'ny nanome an'io tafo an'ity sekoly ity. Midika zany fa toy foana ny fiaraha-miasa eo amin'ny commune Ampitatafika sy ny fiangonana adventista tandrina ny andro fahafito. Raha ny sekoly atao anatin'ny commune Ampitatafika dia azo lazaina fa tena manana betsaka izay na ny tsy miankina amin'ny fanjakana izay tantanan'ny fiangonana na tantanan'ny olon-tsotra na ny tantanan'ny fanjakana. Anisan'ny commune betsaka sekoly raha ity commune Ampitatafika ity izay azo lazaina fa matoa efa mandeha ny resadresaka amina misy fampianarana teny frantsay hoe iorina ety amin'ny commune Ampitatafika izay vao nifampiresahan'ny tena normaly niaraka tamin'ny président conseil d'administration an'ny alliance française dia midika zany fa tian'ny olona
mianatra ety ary mahasarika olona betsaka ny commune Betatafika. Etsikilan'izay koa nampanantena moa tamin'iretsaka fifidianana teo ny hoe ananganana université professionnelle dia lalana makany zany tsy maintsy tanteraka mbola averina ihany ho an'ny commune Betatafika dia ny fampianarana foana no voalohany amin'ny programme anasa hatramin'izay inefatra no fidiana be ny tanàna izay ny tenanay. Tsy misy firenena vanina raha tokabado ny mponina ao aminy iankina ny fampandrosoana ny fanabeazana ka antony anosehan'ireo commune ireo sekoly izay efa misy eny an-toerana raha ny fanazavana. Olozana hitrango au Moyen-Orient raha toka tsy vototra mialohan'ny andraisan'i Donald Trump ny fitantanana ny États-Unis ireo Israeliana natao takalonaina araka ny fampitandreman'ny filoha Amerikana. Omaly nandritra mivalandresaka ho an'ny mpanao gazety natao tao Mar-a-Lago no nilaza Trump apaibe maso fa tsy ho tsara ho an'ny Hamas ary tsy ahasoana iza na iza ny fiazoana ireo takalonaina Israeliana ireo. Aoriana ny 20 Janoary daty andraisan'ny fahefana. Naneho ny fanantenany momba ny fivoaran'ny fifampirarahana kosa nefa entsakilany Steve Witkoff ny iraka manokana no tendren'ny filoha Amerikana. Mananteny izy iraka fa isy fivoarana lehibe ny raharaha mialohan'ny 20 Janoary. Mitohy raha teo ny fanelanelanany tarihan'ny Qatar ho fampitsahanana ny ady ao Gaza. Efa misy koa ny fiaonana ara-teknika eo amin'ny Israel sy Hamas araka ny vaovao nampitain'ny mpitondra teny ministeran'ny raharaha-mbahiny Qatari Majel Ansari. Tsy délégation ambony mpanapa-kevitra ireo mivory ireo fa komity teknika ihany. Nodimandro teo fahenina amin'ny 20 taona nomaly talata ny filoham-panoana Front National France Jean-Marie Le Pen. Fantatra fa nanaraka fitsaboana herinandro tao amin'ny hôpitaly ny tenany izao izy nidao sy ny fahafatesan'izao. Tao amina hôpitaly iray tany Gasy Hauts-de-Seine namoizan'i Jean-Marie Le Pen ny ainy. Ny aina sy nanaraka ny fiainam-pirenena frantsay nandritra ny 12 taona Jean-Marie Le Pen. Efa solombavam-bahoaka izy tamin'ny taona 1970 ary izy ihany koa no nitarika ary sary mitoetra ho an'ny hery farany havanana frantsay. Efa tafiditra ny atrika fiodinana faharoa tamina fifidianana filoham-pirenena ny tenany ny volana Aprily 2004 ny faninana tamin'i Jacques Chirac. 7.7 isanjato no azon'ny Front National tamin'ny fiodinana faharoa io raha 2.20 isanjato ny an'ny Chirac. Na inona ambara na inona dia mametraka ny havanana ho isan'ny tsy azo idivirana amin'ny sehatra politika ao Frantsa. 20 taona taty aoriana Jean-Marie Le Pen. Nanomboka tamin'ny taona 2014 nitareha Marine Le Pen ny Front National ka nanakisahany ray nitsopikambana tamin'ny FM ny taona 2012 dia nangatsiaka eny rava ny fihavanan'izy mianaka. Tia tanindrazana no marita ny hery ankavanana Jean-Marie Le Pen mpanavakava bolokoditra kosa ho ny hery ankavia. Amin'izao voadimandrin'ny Jean-Marie Le Pen nampanona ny antoko Front National izao ary dia nidina an-dalambe ny azo ny tanan-dehibe maro tao Frantsa ireo avy amin'ny antoko-panohatra tany amin'ny toerana omaly talata. Orakora-pifaliana sy fety lehibe nataon'ireo vahoaka avy tamin'ny mpanohatra nandritra izany ary nisy mihitsy aza ny fanapohana fomanga raha ny vaovao. Ity rain'ny Marine Le Pen ity izay sampanavakavaka volokoditra no anton'izao fankalasana ny nafatesany izao raha araka ny fanambaran'ireo vahoaka nidina an-dalambe.